Aleloia, mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Asabotsy 7 ny volana Novambra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia anambara ny Nofy izay nasehon'Ny Tompo tamiko ny divaraina teo izany. Momba ny amin'ny Satana ilay endrika n'izy Menarana zany eny amin'ny lanitra ambony. Ry havana zava-doza ny miandry an'ity tany ity ka aoka isika hiomana tsara atahotra mafy an'Andriamanitra ary hiomana mba ho tafiditra any an-danitra avokoa satria tena efa kely sady ho avy Jesosy. Ry havana alohan'ny anambarako ny Nofy sy ny verse koa zany izay nomeny Fanahy Masina dia manasa anao aho hiara hivavaka amiko satria ny tompo irery ihany no tompony izao asa izao. Hiara hivavaka isika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra anay io, mideranao izay, manaja anao raha io, satria Andriamanitra misy ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ary misaotra anao zay ray, satria mbola nomenao tombonandro ahavelomanay anio. Mamelany elokanay Jesosy, mamindrafo aminay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy. Jesosy Tompo, anandratra anao indray aho Jesosy, anambara aho Fanahy Masina ny zava-miafina izay nasehonao tamiko, satria tianao hiomana izay tsiraray avy mba ho tafiditra any an-danitra rehefa ho avy ny fotoana. Tompo malala oka ny ranao, andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Fanahy Masina mangataka aminao aho, oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany, ka misandrata Fanahy Masina, oka ianao ny anambara izay tianao ambara aminay olonao tsiraray avy. Satria izahay dia zava-poana mandalo sy mielina ihany ety ambony ity tany ity. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefa ny anafokanay, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany. Ny asa maty Satana rehetra izay mitady anafokanay na amin'ny hevitra ahoana na fomba ahoana dia potehana amin'ny ranao zany Jesosy, potehana amin'ny ranao zany Jesosy, ary verina ny tany foana izany fa tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Misaotra anao Jesosy oka ianao no manda afo manodidina anay zanakao tsiraray avy. Misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra Tompo, mitongava aingana Jesosy akanay zanakao tsiraray avy. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny nambarako tery am-piandohana dia nasehon'ny Fanahy Masina tamiko zany tao anatin'ny Nofy ny divaraina teo zany ilay Menarana ela izay eny amin'ny lanitra ambony izany. Eny tompoko. Marina izany satria manambara tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 manomboka amin'ny 7 afaka vakianao. Manambara izany fa ilay Menarana ela izy ihany koa no Satana, izy ihany koa no ilay dragona, dia ho avy zany ny fotoana ny amin'ny ady izay seho eny amin'ny lanitra ambony i Mikaela anjely sy ireo anjeliny izany hiady amin'ny Satana sy ireo anjeliny, ary azera ety amin'ny tany ambany izy. Ry havana oloza ny amin'ny tany, oloza. Ny zavatra niseho raha tao anatin'ny fotoam-bavaka alina izahay dia nisy zany ny fotoana nitenenan'ny Fanahy Masina hoe hiteny hanome verse zany ny Fanahy Masina. Dia tamin'ny fotoana io zany dia nahazo verse ao. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra evangelista koa zany nomeny Fanahy Masina teny. Dia ny teny azony dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 izay nambarako teo io, fa eo amin'ny 2:20 manambara marina zany any amin'ny hoe mifaliry lanitra, satria azera ty ambonin'ny tany zany ilay fahavalo, dia i Satana zany sy ireo anjeliny izay eny ambony lanitra pour le moment. Dia amin'izay fotoana izay no anjaka ety izy rehefa tafakatra zany ny olon'ny Tompo. Amen. Ry havana, lehibe ny Tompo Andriamanitra antsika. Naseho ny Fanahy Masina tamiko tao anatin'ny Nofy ny divaraina teo ilay Menarana ela
ery amin'ny lanitra ambony, izay voalaza ao anaty baiboly any amin'ny Genesisy 3 ilay tonga namitaka ny Eva, ary voalaza ihany koa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2 araka nambarako teo hitako zany izy io ao anatina rahona. Zany hoe hitako zany ny vatany miolakolana be zany ny vatan'izy io dia ny lohany zany mijery izy zany, dia ny lokony mainty gris tena matroka be zany ny lokony, ary ilay rahona zany tena hoe maizina tanteraka, maizina zany tena hoe maintimainty be zany le rahona, dia ao anatin'io rahona io zany izy io. Ary ny paoza zany ohatrandreny hoe mijery reny zany, ohatrany hoe manatrika zany lohany zany, tsy hoe atrakany ambony akory fa ohatrany hoe mijery zany ny lohan'izy io. Ry havana, io ilay mpamitaka ilay tena feno afetsena mamitaka antsika zanak'olombelona. Ary izy ilay mpiapanga voalaza ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany koa. Izy ilay mbola eny amin'ny rahona ambony ary ho avy ny fotoana ho amalian'Andriamanitra azy sy ireo miaramilany zany eny amin'ny rahona ambony. Voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Isaia izany. Izay no nampahafantariny Fanahy Masina teo ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:20 andininy 1:20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'izany andro izany dia any ambony no amaliany Tompo ny tafiky ny lanitra, ary ety an-tany kosa ny mpanjakany tany. Amen. Zay zany le izy nitafiky ny lanitra. Nitafiky ny lanitra dia io Satana menarana ela io ary koa izy ihany koa no antsoina hoe dragona, izay efa nasehon'ny Tompo tamiko ihany koa any amin'ny video any hafa zay efa lasany aloha any raha ohatra ka mbola tsy heninao. Fa mila isika mitandrina mafy tompoko, fa nasehon'ny Tompo ahy, ary mazava tsara ao bokin'ny Efesiana 4:9 zay fanambara teto ihany koa fa isika izany tsy mitolona amin'ny nofo amandra. Zany hoe tsy ny olona izany hitatsika maso no mitsangana ho fahavalontsika, fa ilay fanahy ratsy ao anatiny, fa ilay fanahy ratsy no miditra ao anatin'ny olona no mahatonga ny olona miady amintsika ary mankahala antsika. Satria voalaza tsara ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izany, ary ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ao amin'ny bokin'ny Efesiana 4:9 andininy 2:20 no hovakintsika. Dia ny andininy 2:20 ihany koa hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifatra amin'ny fanangoleny devoly, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandra isika, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakany izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Tanareo zay le izy. Fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ry havana, nasehon'ny Tompo ahy, nasehon'ny Fanahy Masina ahy ny diva raina teo. Ratsy dia ratsy i Satana, ary tena fetsy izy ilay mbola miapangatsika any an-danitra amin'izao fotoana izao. Mijery antsika izy, mijery antsika tsiraray avy izy, ary raha vao mizavatra kely ataontsika mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra dia miapangatsika izy. Eny tompoko, oka ianao no hamaky ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 dia azava tsara aminao ny tiany Tompo ambara. Ry havana, ratsy ny lokony, tena ratsy io Satana io, ary tena hoe lava be izy amin'ny endriny menarana, ary hitako hoe miolakolana be zany izy. Zay zany no nafantarako hoe lava be ilay endriny amin'izy endrika menarana. Ry havana, na ny lokony dia gris mainty, misy loko hafa izany, ary lay rahona itoerany dia tena maizina tanteraka. Hita mihitsy hoe rahona, satria
napahitany ny fanahy masina ny fanaiko. Rehefa seho ny fanahy masina toy izany dia tena hoe ny fanahinao mihitsy zany no ety ny fanahy masina eo ahita an'ilay zavatra tiany ambara. Eny tompoko, tiantsika ny tompo. Ny maraina teo raha nivavaka ahako dia niteny ny fanahy masina hoe tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho ambarany izany. Ao amin'ny Jaona 4:9 izany. Dia ny fanahy masina no nahare izany tany amin'Andriamanitra. Ary izy no nanambara tamiko nampiseho ahy ny zava-miafina izay tsy hitany maso nofo tsika zany. Voninahitra ho an'ny tompo. Oka ianao no amaky ihany koa ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:9 manambara ny amin'ny fanahy masina ny fahalebiazany sy ny fahatsarany. Ry havana tiantsika ny tompo, mahereza tompoko. Izay ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.